Salama daolinareo dia tonga sondrao anatin'ity vidéo vaovao ito amin'ny page ity. Ny tenako moa zany dia voasan'ny Geek Celebrity Workshop andeha tamin'ny Mangamania ka amin'ny alalan'ity vidéo ity no amitinako zavatra rehetra niainako tany nandritra 2 andro. Ndao araka aminay teto moa zany zay vao tonga mihitsy tena nararoatra visiter ny stand rehetra izay hitanay tao. Dia toy izao araka izy ny tao anatiny tao tao mbola tsy sokatra vavahady zany hoe alohan'ny hidiranareo. Dia tao anatin'izay fotoana izay dia fanina tamin'ny bandeka animateur tsika. Dia zany ary aloha sisy amin'ny fotoana iny koa ny fanararaotana anaovana blague kely. Tell us some fun. Tenena fotsy rangahy rehefa tsy amana aleoko tsy miteny. Dia rehefa sokatra amin'izay ary vavahady dia niditra lesany dia rehefa feno olona be da be teo amin'ny standinay. Tena hoe faly mihitsy ty olo ty nahita ny lesany. Rehefa fotoana zao koa moa zany ianahako ny fotoana ahafahako miona amin'ireo namako sy ireo aboniako. Zany hoe amin'ny event ohatr'izao koa ny chance ahita ny lesany ianahako. Dia teto amin'ity fotoana ity moa zany zay dia hoe hitady sosiany amin'ny bonista sady izy efa niteny fa za ty no vitany za mba te hamana. Tena natahotra be sao dia tsy atratra intsony sady nisy problème kely kosa. Dia aleoko aloha nandeha nakasarany aka tamin'ny abone. Tao anatin'ny tao koa dia mifanena tamin'ity zokinay ity zay. Iry moa zany dia mitondra matory foana rehefa mandeha. Dia comme veut la tradition omenana foana le alika ho bataiko. Zoky amin'io tsy taitra mihitsy miteny anahy teo amin'ny fotoana io hoe ira ho entin'ny lamoty. Jery lesany izy raha tsy mahafatifaty be. Dia za mahavelombelona. Ok, mauvaise blague. Swept away on a stone. Asikala ny sosiako farany dia mino fa makafy koa nareo mijery an'ity vidéo ty any tokantrano any. Surprise tiako be le alika dia nangalahako tany amin'ny tompony tany. Namololo be koa tsika tamin'io fa zay mandalo rehetra manontany est-ce que c'est ton chien Alex? Est-ce qu'on peut le toucher? Dia là moa zany mambaly hoe oui. Oenina be amin'izay rehefa nanontaniany zareo izy ny anaran'io alika io fa tena tsy haiko tsy fatako fa enjana be marina anie zany ry sanjy na le alika ary mbola mazaka sipanoela. Jery lisany amin'izao moa fa nabandy ry ny zaka lery. Le hoe nahita alika teo ihany fa nisy antisipa mimikely ty koa tany tsika rehetra kosa angamba dia samy nahita azy tany daholo fa za tsy nanaiky raha ohatra hoe tsy nahazo vidéo anito. Dia jery lesany izy ohatra hoe amin'ny premier jour d'école reny dia je me suis fait des amis. Ohatra le rehefa mamonjy event reny dia tsy mifankahazo feo. Tellement fi coucou. Dia jery lesany tany antisipaka manay ity so ihany fa mety sasana fanontaniana mipetraka nareo mambaly manja ve hono zareo tenenao anaty commentaire ao. Dia teto ihany koa za dia mifanena tamin'ny zalakambana dia le ry zany ny atao hoe Chris dia le ry ny atao hoe Steph. Oka aloha ohatra fa matika za le andraso aloha tsy haiko.
ensemble io? Non. Oh les gars, c'est fini. C'est bon, c'est pas fini? C'est fini. Non, c'est pas fini. Rapidement la ferme, mety atao alaina vidéo koa tapitra teto moa zany ny journée anay fa mbola toizatsika amin'ny deuxième jour. Atoandro amizay ny andro nanomboka anao na mpandeaka moa dia aloaloha izy ampanaovina titanika kely fa tady atory tonzoko toy moa zany amin'ny resaka amiko sur réseau foana nefa zay izy vo hitako mivantana ny afaliako lesy rehefa mahita hoe tsy zarerika bandy foy eto Madagasikara fa raha hitady bandy bokosy koa aloha zany lesany dia aty feno eze fa ô zao renjana vangary erika sahady no nangamba le ry ary ny hitalesa zao dia bieda be nareo nanao cosplay tao dia chapeau alesa rehetra aloha satria tena tsara le izy raina hoe investissement be mihitsy ny tao tsy moramora le manao zavatra fefamilera ngale atao Madagasikara dia tsy vo tena manomboka lalao satria nahazo gasy zao hoe tsy maintsy manorika bandiray tsy azoko mihitsy manina zalahy tsisy mety nefa zany brosify amin'io le izy nie tsy hoe aiza fa eo amin'ny takolaka lesa ve tsy mba tia hanorika influenceur eo raha nga soke be ve le zoko teneniko eo za me bizolo Ratsapanao fa hoe tsy ampinome Somatsara fa lisy fa manananao Dia zao Rakaiko alaiko ny fonao anao Tsy mino araha ianao ny teno tsisy tompony Tsy teny koa hoe le riny tsisy fotony Fa anontany amin'ny fonao avy afaka mizaraka Raha efa lolo dia ho avy zay rakay Alaiko foana tsy ho any atsasany aloha Manarake ny amboniny tsy asana aloha Ny fonao tsy ao aposy feo amtratranao avy Raha kanio atsafaka ny tsy vonjy anao avy Fa laiko miteny mamy sanatry zapaka tova Fomba fiteny fa ohatry zany ny boty rehefa lova Angalatra ny vezaka dia tsy aleoko mba fity Tsy meny sy paretra ny any alaiko fa ny andry Ratsapanao fa hoe tsy ampinome Tsy matsara fa lisy fa manananao Dia zao Na misy tany mitsaka alaiko fefa aiko fa naty anao tsy potsaka Zatsy mividy fiavana io ko tsy mba very fa ny foko midobodobo ka ohatrany subofera ny akany anao tsy mirarahany zay fa misy zay miandry anao akoatra dia aleo izy varisy ela ny tadavana teo amizay zay dia nahita olona afaka amin'ny biso ihany ny farany ny teniko rehetra teo alohangony hoe raha kaheko ny fonao ratsampy anao le rono aizafady aikatsy le rono fa le nanomboka rivariva amizay ny andro dia masasa amizay le zandry kely io koa aloha za rehefa mbola mandeha dia asitsika foana io sanjana tsy mahay aritsika hitady alaka nahita ny gazoko manahaka teto hoe miakatra iny ambony saina dia mandia dia satria za mazaka amin'ny lalao sy mitana promesse dia tena nataoko le izy nandritra ny deuxième jour io angamba tena hoe nanao connerie indrindra tamin'ny fiainako ary tsy naposiko hoe izy olona hitovy filinina aminahako nareo tao satria dia tena nanaraka ny adalahako daholo nareo tao satria naozy izy nareo nataoko na influenceko hiakatra iny amin'ny scène daholo lesaka
Tena hoe pour moi c'était incroyable les gars. Rehefa hita lesany eny andalana zany am'izao afaka tsy olo lesany am'izay hoe influenceur fa tsy créateur de contenu fotsiny mba jere lesany ania résultat le izy. Tena hoe nafinaritra anah mihitsy teo amin'io fotoana io sady niriko mba tsisy fatam-pirana de misaotra anareo rehetra zay nanaraka natao aoriana tao satria raha tsy nandeha nanaraka anay nareo de hoenina be teo za sy lebany akamako. Je voulais lancer des kamehameha dans ma chambre, j'y croyais déjà, courir dehors comme un ninja en pensant disparaître comme ça. Je faisais des signes avec mes mains pour déclencher des pouvoirs divins, des combats imaginaires le soir comme si j'avais un vrai pouvoir. Otaku et alors, c'est ma vie, mon décor, si ça brille dans mes yeux, c'est que ça vaut de l'or. Si t'aimes pas, regarde pas, moi je kiffe ça. Otaku et alors, oh 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 oh, otaku et alors. J'ai grandi mais j'ai rien lâché, toujours une série à lancer, des nuits entières à enchaîner sans voir le temps passer. Je me suis attaché à des persos comme s'ils faisaient partie de ma vie. Des fois je me reconnaissais en eux sans savoir pourquoi au début. Otaku et alors, c'est ma vie, mon décor, si ça brille dans mes yeux, c'est que ça vaut de l'or. Si t'aimes pas, regarde pas, moi je kiffe ça. Otaku et alors. De zay ihany kory zareo ny amarana anay ity vidéo ty tena nafinaritra be ny namonjy an'le événement tany ny sécurité tsisy nanahirana stand maro be tena hoe napahitanareo article maro be ary ny choix maro azo safidianana tao tsy isan'andro nefa tsika raka izy ny hita hoe botika ndray miahaka ohatry zao ka tsara foana ihany ny mamonjy antony satria mandendeha mahita raha mo anatina karazana événement ohatry zao ianao le mahita olona tsy ampozinao ohatra hoe mba mahita anay de aza digny koa fa raha toa ianao mineur de tsara foana raha accompagner ray aman-dreny ianao de mba afatra kely ray aman-dreny tsy hoe zany tena endry be fa intéressez-vous un peu plus amin'ny zavatra tiany zanakareo rehefa ataonareo zay zavatra de sady afahanao manakaiky azy kokoa io no afahanao misurveiller anazy fa le zanaka koa aloha mba endrea tsara raha toka tena hoe tianareo entin'ny mpapasy momao atinareo zavatra verimbiako eto isan'andro moa le izy hoe ny événement ohatry zao tsy natao an'ankizy ihany fa ho an'ny daholo be ary farany ary de mamerina misaotra ny ao amin'ny cake celebrity workshop satria noho ny invitation avy amin'ny zareo any nafaky nanao réalisation an'ity vidéo ty tsy connaissance fotsiny ihany efa zareo fa sady zoky ihany koa de manatsanareo ariako hitsidika ny boutique en ligne anay manome fotoana anareo ariako anaty aventure amilay be amin'ny vidéo manaraka eo